tena fiainan-dra malagasy. Lina reny mpianakaviana iray 5 taona monina eny ambany ala eny. Reny tena mahavitrika amin'ny asa mandraharaha sy ny famelomana ireo ankonana izy. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy anio. Lina ny anarako dia manambady dia niteraka telo dia aty ambany ala izay mipetraka. Mivarotra amin'ny tena asan'ny Lina ary anampiny an'izany dia manao fiompiana tsotsotra ihany koa izy. Ny asako tsy manana hoe asa fixa fa mivarovarotra ny asako. Manao clarinety dia mividy an'ilay entana efa niasany an-tranon'olo ireny. Izay ny asako. Dia miompiompy kely. Azo ivelomana ilay izy rehefa hajainao satria io ihany izao ny asa ivelomanay. Farak'izay mandreraka efa tsy misy dia tsy maintsy atao. Raha olona kamo izany aloha tsy mahavita an'ilay asa mihitsy satria mandeha tongotra foana amin'ny lologona ohatr'izany. Ireo karazana lamba sy akanjo efa tsy ampiasain'ny tompony ireny no vidian'ny Lina dia iny indray no amidiny angalany tombony. Ny asako tsy manana hoe asa fixa fa mivarovarotra ny asako. Manao clarinety dia mividy an'ilay entana efa niasany an-tranon'olo ireny. Mora amidy ihany ilay satria amidy mora be. Amidy mora satria ilay olona maka aminay koa mbola hivarotra. Dia rehefa azahoana kely fotsiny dia alefa. Ka ilay firipy ohatrany tsy tian'ilay olona mpaka entanao aminay. Satria ny firipy mora ihany fa ilay izy koa mbola mora noho ny firipy. Ny ray aman-dreny no efa nanao ity asa varotra ataony ity hatr'izay. Ary ankehitriny dia izy indray no manohy izany. Tena misy satria izy koa nanao ohatran'io taloha dia tsy nanana fahefana be nampianatra anay izy dia lasa nanaraka ny asany koa satria izay koa tsy nandihy fianarana firy. Dia tsy maintsy nazara raha nisy an'io dia nanao an'io. Ny fiompiana kosa nataony fiandry rehefa ilay mandalo fahasahiranana iny izy ary mahavonjy azy tsara izany amin'ny fotoan-tsarotra. Ilay fiompiana aloha izany tsy maintsy nataonay satria izay ilay tsy manana hoe fidiram-bola isam-bolana dia iny nataotao eo. Ilay fikarakarana anazy indray maka vary eny amin'ny tranon'olona any, vary masaka ireny dia vidy ampombo sy ihany. Dia ilay izy aloha misy tombony ihany raha ohatra ka hoe tsisy an'ilay aretina. Gana no ompianay. Miezaka mampianatra ireo zanany moa Lina ary maniry izy no mba ho tafita ireo zanan'ireo ka tsy hanao ity asa ataony ity intsony. Mianatra daholo ny zanako dia mandohy école azy. Ampianariko izy aloha mba tsy hitovy kamina ohatran'izao, izay ny tena tanjoko. Matafita ny fianarana satria izany mba ezahako mba ho tafita ireo zanako ireo fa tsy hitovy aminahy. Satria izaho efa tsy nandihy fianarana dia hitako hoe tsy misy fabagana be ihany ilay tsy mianatra. Mba ho ilay vehivavy izao tiako hoe mba lasa ho infirmiera na dokotera dia ilay lehilahy mba ohatra hoe gendarme na mpitsara indray. Izay no tiako. Mila hajaina ny asa izay ataonao Lina fa rehefa hajainao ny asanao dia mahavelona foana na dia manomboka amin'ny kely aza. Ny faniriako izao mba hanana trano, hanana tany anahy mitokana sady mba hisy efa ran'ny zanako. Dia ny afatra ho antsika ilay mpitady ohatra hoe asa majinika izany dia hajaina foana ny asa na kely ary ny satria rehefa hajainao io dia mahavelona anao foana dia mandeha amin'ny fahamarinana, tsy misoloky, tsy mangalatra. Dia izay mila mandeha amin'ny fahamarinana fa hitan'Andriamanitra foana ianao rehefa mandeha amin'ny fahamarinana na kely ary ny asa ataonao. Ny tena fiainan-dra malagasy.